Tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny izay hatrany masivoana firenena roa no noraisin'ny minisitry ny raharaham-bahiny malagasy tamin'ity androandroany ity teny amin'ny birao fiasan'ny teny Anosy teny. Tao ohatra ny masivon'ny Vietnam, teo ihany koa ny masivon'ny Espaina izay samy naneho ny fahavonona ny hiara-iasa amintsika avokoa. Masivo vahiny misa roa no noraisin'ny Ramatoa Zafitrimo Arsolala, ministry ny raharaham-bahiny tetsy amin'ny biraon'ny Anosy. Voalohany tamin'izany Andriamatoa Nguyen Van Trong. Masivoan'ny Vietnam izay nametraka ny taratasy manindry azy ho masivo miasa sy monina eto Madagasikara araka ny fomba fanao ara-diplomatika. Andriamatoa Juan Ignacio Celsanz. Masivoan'ny Espaina kosa no masivo faharoa noraisin'ny ministry ny raharaham-bahiny. Amin'ny ankabeny dia ny fanamafisana ny fiara-miasa eo Madagasikara sy ireo firenena roa solotenan'ny reto masivo vahiny reto no tena natao ho vain-doha-ndresaka. Nifanesy tokoa ny fahatongavan'ireo masivo vahiny hiasa eto amintsika noho ny fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'ny tandalana sy ny fiverenan'ny firenena ao anivon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Taorian'ny fifidianana demokratika Antotsaina tamin'ny volana Desambra taona 2013.